misy club anankisivy miaraka amin'ny Vatra ary amin'ny Antsirabe misy club anankiray. Deuxième édition ity opération Starke izay atao ity ary ireo club ireo no mandray antanana ny fikarakarana izany deuxième édition amin'ny Starke izany. Fantatrareo tsara fa ny Rotary dia manana ny foto-keviny dia ny amin'ny hoe fanomezan-tanana ny vahoaka mba hialana ao anatin'ny fahasahiranana ary manao izay azony atao mba hanampiana ny mpiarabelona mba hanana ny fiainana tsaratsara kokoa. Manana ilay antsoina hoe axe stratégique ny Rotary International ary atao amin'ny banderole izay atao ambany ato dia misy ilay président Rotary International Sambotsy Tanaka izay Japonizy io. Ny fetra izay anampanana ny asa rehetra izay atao ao anatin'ity taona 2024 ity dia ny hoe la paix par le service na adika malalaka hoe ny fandipalemana na ny filaminana amin'ny alalan'ny asa. Farafahakeliny dia misy reto zavatra vitsivitsy reto ny tsy maintsy anampanana ny asa ny teton'ity dia ny fitondrana ny fandipalemana ny filaminana ho an'ny manodidina ny Rotary. Faharoa dia ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretina rehetra. Fahatelo dia ny fikarakarana ny manokana ny reny sy ny zaza. Ny fahaefatra dia momba ny éducation na ny fanabeazana. Ny manaraka dia momba ny addiction d'eau na ny fanomezana rano fisotro mahamaim-poana ho an'ny faritra rehetra izay mila izany. Ary ny farany dia ny fanomezan-tanana mihitsy ara-ekônomika ny olona izay mila izany. Farafahakeliny ireo rehetra ireo no adidy samy Rotary mandritra ity taona ity. Ary dia tafiditra indrindra ao anatin'izany tetikasa izany ity Starke ity satria manome manaim-poana ny vahoaka amin'ny alalan'ilay appareil auditif. Deuxième édition araky nefa voalaza protocole teo dia première édition dia 3,000 no nizaraina tany Tamatavy Antsirabe ary teto Antananarivo. Ny deuxième édition dia 4,000 no nizaraina manomboka ny 10 androany oktobra. Tena marina dia hatramin'ny atratsarana ilay isa 4,000 izany hoe raha tratrantsika eo anatin'ny herinandro na tapabolana ilay 4,000 dia mijanona ny opération. Ary amin'saotra manokana namariny antso ho an'ireo olona izay niantefany ny antso izay tamin'ny radio sy tamin'ny fahitalavitra. Ny Rotary Club zany dia manelanelana ministère fahasalamam-bahoaka sy ilay fondation Starke any Amerika. Dia tsy njara asa zany izy zany sady manamora no manelanelana zay fiaraha-miasa zay, fa tsy njara asa zany ny mpiara-miombona antoka rehetrarehetra satria hatrany amin'ny tompo-pahasalamana fototra eo anivon'ny ohatra mame ohatra to faritra Analamanga zany dia misy andreo le toerana fitiliana folo dia eto anaovantsika androany zao zao voalohany ity zao anankiray voalohany fa misy 7 hafa tafiditra koa fitsaboana toeram-pitsaboana fototra. Dia nisy teknisianina nofanina avy amin'ireo district sanitaire reo. Isaky ny tompo fitiliana ray zany dia misy teknisianina 5 dia misy mpitantsoratra 2. Ireo zany no ny andraikitra le asa le fitiliana le olona ho sokajiana ho tafiditra ny fandraisana tanana farany.